de firaviravona ary tena zay ny zavatra nisy nenjehiko daholo zay zavatra nataony Ezekia retraretra tamin'ny Paska zay nataony nandritra ny fotoana lava be 2 herinandro mipaka kanefa kosa ny fanarana tamin'Andriamanitra de ny tompo niteny vitanao ve zany de ozy taminy aleko tompo hitan'Andriamanitra ny toetra ny olona ny olona entiko any aleo ny hitan'Andriamanitra misy ny toetra ny mpino izay entiko zany na ny Tamatavy na ny Tananarivo na nandeha tany na ny tsy nandeha samy miaraka voatsara daholo tamin'ny fotoana io raha mbola mandalo amin'ny fanaovanjiro ny kristiana miaravavaka koa vavaka ananjy de sahanao ve ozy izy ny tombo de ozy sahako de aleo hiavaka mihitsy hoe ity ny olona ankasitran'Andriamanitra fa ity ny olona sy ankasitran'Andriamanitra nentina tany amin'ny Paska ny Ezekia ny olona 7 andro voalohany tsy naninona tsy misy ninina 7 andro faharoa ny potra daholo ny zavatra rehetra atramina mpamosavy aza tratra nefa kosa zany teo ny siparifary teo kosa ny tena vary satria zany nisy maty tamintsika mamanana sandratra tamin'ny fotoana iny zany hoe tatsy Antananarivo izy nanao Paska izy fa 7 andro ny Paska ny Ezekia no safotra izy sika tapitra talata lady izy no maty raha tadidiko tsara de nalevina ny latsina iny de talata sika nody maty tatsy Antananarivo izy raha maty ane finy vehivavy iny zany dia nandova ny lanitra madio tsy nandalo fitsarana le vehivavy iny fa tonga de nandalo niditra ny lanitra madio fa saingy izy nametraka fitoriana ny zavatra be de be fiampangana zavatra maro tao anaty zany sika lina andeha tany na alalan'ny zavatra nisy teo zany nanomboka niavaka ny vary sy ny siparifary fa za sy ny teny tampino hoe entina ny tenim-boatra nareo iona amin'ny Jehovah-Andriamanitra tahaka ny nataony Jehovah-Andriamanitra tamin'ny Mosesy tany an-tenim-boatra Sinay raha nanome ny jidy folo izy amin'ny Exodus 7:20 de tsy niteny tampino fa Paska faharoa io zay efa fataontsika nandritra ny taona maro 10 taona zay nanovana an'izay dia io vao nanao an'izany Paska ny Ezekia zany firaviravona le izy ary tena nahitana hoe zany ny amamin'ny fanompona fa nisy kosa ny fitsarana tao anatin'izay zay zao zavatra ny fanarahako tamin'Andriamanitra manokana ary tsapako hoe tao anatin'izay ny zarazaraina resaka fandrahoana sakafo fananana za tsy niteny misy hoe ianareo ane ka mifaninana fa nisy fananana tamin'ny resaka za ihany malala hoe reto olona reto mahery eo anaty fiangonana de ny andro toana sy ny avan'ny papakatra faninana tamin'ny MJ vehivavy sy ny formation vehivavy na andro za apôstôly Andreas nampafantatra misy mifaninana nareo fa ny faninana zareo reo fa za mbola tsy hiteny ny valiny aloha fa ampahafantariko anao fotsiny zany hoe misy zavatra be de be zay fantatro zay ataoko sy Andriamanitra mitsy fiangonantsy fa saingy sy fantatry ny olona zay zany ny zavatra inona moa zany fitsarana izay efa antaninona de valiko ianao hoe tena misy proof misy hoe tamin'iny zany de ny olom-baovao no tena nahita sitraka tamin'Andriamanitra satria olom-baovao azo lazaina hoe ola sy de ela mamana sandratra nefa niditra ny lanitra nadio teo amin'ny fiainana rehetrarehetra dia besaka ihany ny olona tany fa ny mpino vaovao zany tena hoe raha mijery ianao zany formation lehilahy antsily tena nandray anjara nisy foana ny lamatoa hatramin'izay mpandray anjara isaky ny fetotreny fa tamin'iny zany lamatoa nipetrapetraka nefa rehefa nahenao na hoe tamin'ny Paska voalohany lamatoa nandray andraikitra be hoe nahenao nanarary de tondra-bavaka fa teo zany lamatoa resiny antsily zany zareo teo zany hoe be de be misy ny zavatra misy zavatra mitranga makasika an'izay zavatra zay
ianao zany metrehtra hoe retompinotranayny a efa elany ainany de mety izy fanatrian'Andriamanitra isy zavatra hitranga aminy amty pasika ty satria efa impolo mety nanao pasika kosa izy fa ny mpino vaovao mety indroa nanao pasika na mety indray mandeha nefa ny tany daholo ny valombavaka randeha teo zany a dia nisy a ny fahadisom-panantenana kely tamiko hoe ay zany ny mpinotranay ny tsy azonao enteherana raha ohatra ka misy ny zavatra mitranga amin'ny fitsaran'Andriamanitra resahako eto hoe tsy azo enteheranao hoe tonga de azonao antoka hoe hiditra ny lanitra ka ireny mpino efa ela reny amin'ny fotoana izay afatesany ay rehefa miatrika an'Andriamanitra ka izany de tsy azonao antoka misy hoe hiditra ny lanitra ireto mpino efa ela reny zay antenainao hoe reto sy reto zao tokony miditra ny lanitra madio sy izay le izy fa rehefa nivoaka ny valim-pitsarana avy any de zavatra fa no nitranga zavatra fa zany no nisy de zay zany no entina ampaherezana ny olona hoe zay no entiko tenenana aminao hoe hita tsy ivelany hoe ohatrany tsy pozin'olo tsy ohatrany misy tona hita tsy ivelany misy tona sy hita tsy ivelany zay le fitsarana ya mazava tsara zay mpaminany Jehova mahakasika le fanontaniana faharoa ianao moa zany niteny teo hoe misy olona vao tsara direct zany vao maty de tonga de miatrika fitsarana le olona miatrika fitsarana ve zany misy zavatra mampiahiama tonga azy miatrika fitsarana mijery manko ohatran'ry izy ty le Lazarus le nahanitra ny lafiny lika ny feriny maty izy tonga de teo atratrany Abraham de ilay lehilahy ihany koa teo amin'ny azo fijaliana ozony tompo hoe anio nanao amiko zany hoe misy olona zany ve le antony hitsarana anazy hoe zany misy zavatra mampiahiahy eo aminy de tsaraina mihitsy izy aloha sa hoe ohatra zany sika hoe mpino ihany resansika vita batisa eo amin'ny batisa izy de tena mivoadivoady anompo anao atompo anao an'zao za Jesosy tena anompo anao tanteraka sy anao zay zavatra tsy araka ny sitraponao na tsy hinan-kanina na hinan-kanina aleko maty toy zay za no zavatra tsy araka ny sitraponao tomany amin'ny fanoloran-tena nefa aveo manam-pitiavana be izy de sendra ny anjely mpizaha toetra am'izay de matetika zany ohatrany hoe misy ny asana devolo mizaha toetra fa mahalana fa ndraindray mety hoe anjely mihitsy no tonga mizaha toetra hoe jerena ny hoe firisan'zato ny fitiavan'ny olona iny an-tompo vao vita batisa izy de mandalo fizahan toetra izy mety hoe very ny vola na antrano ny vaky na hoe voaroka tamin'ny asa na hoe mitady asa nefa miasa sabata de eo zany izy de tonga de tratra de nefa izy zany mbola manohy mivavaka sabata ihany mbola manohy fahamasinana ihany ataony daholo ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra nitranga taminy nefa tsy hoe zavatra hoe ohatrany hoe zavatra nisy talohan'izy natao batisa ka efa nanana an'izay zavatra zay teo amin'ny fiainany sy zay le izy ka hoe lana tsy kelikely ohatra zany fa zavatra tatsiarinany batisa nefa vao teo izy nivoady teo izy nefa zavatra hafa ny ataony de miahiahy zany misy ny ahiahy ny anjely izay manao tatitra hoe miahiahy manana ahiahy ny amin'ny olona zay andrasako fa ohatrany sy hiditra ny lanitra izy nefa raha ny fijoroany enjehany olo izy tena hoe hiditra ny lanitra izy satria nariny fianakaviana izy fa mbola mijoro nefa kosa raha milafiny anankiray kosa sy mazaka fizahan toetra izy de monimono na miena ny fitiavany de ohatrany mampiahiana fa aleo aloha ho tsaraina ihany de tahaka an'izay zany mahatonga olona tsaraina ihany koa milafiny anankiray de eo indrindritsika zany zao hoe misy ny olona tsaraina misy ny olona tsy tsaraina manao ahoana kosa ara-paminan'ny Jehova any amin'ny Tesalonianina voalohany any misy andin-tsoratra masina manazava tsara misy mahakasika ny fitsanganana amin'ny maty izo zany de hoe raha isika ozy izy zany Paoly apôstôly maharitra any amin'izay fiavian'ny tompo izay de tsy ho faty isika nefa tsy andeha alohan'ny olona zay maty ao amin'ny Kristy kosa fa atsangana amin'ny maty aloha reo olona maty tao amin'ny Kristy ireo de rehefa mitsangana amin'ny maty ireo de miakatra zany reo olona tsy nanandrana fahafatesana mitsena ny tompo eny amin'ny raha any lanitra
maninona mpaminaniny Jehova efa ela ihany za mino fa mety efa ela ihany misy karazan'olona zany maty tao amin'ny Kristy fa janona tao anatin'ny fasana tao ve zany ny fanahany a de amin'ny fampakarana ny olo-masina na le tsona hoe enlèvement zany a enlèvement de l'église a amin'ny fotoana io ve zany a vao avoaka le fanahy no any amin'ny hitsenan'ny tompo fa izy zany izy maty iny a makaizany fanahany amin'iny fotoana iny satria amin'iny zany voatsangana izy de hiara-hiakatra any An-Danitra velona fahitako an'le hoe miakatra velona ohatry ny elite isbita niakatra velona niaraka tamin'ny nofony ka izy ty zany hitsangana amin'ny maty ry zareo de hiakatra velona mba zavao kely mpaminany makasika an'izay fa mampametra-panontaniana satria araka ny voalazany hoe misy olona tsarainy misy olona tsy tsarainy fa idiretolona reto kosa zany a inona ny mahatonga azy nijanona tao anatin'ny fasana tao mijanona ao ve ny fanahany de napakarina izy amin'ny fampakarana ny olo-masina mitsangana amin'ny maty sany nofony fotsiny no atsagno aly hoentina any An-Danitra koa ny nofony tsy fantatro ny maty aloha zany de maty zay mihitsy aleo aloha tonga de jirako any ny fahafatesana de fisarahany vatana sy ny fanahy tsy hiaraka ilevina anatin'ny fahasanany mihitsy ny fanahiny olona na manahoana tsy afaka ilevina any ny fanahiny isika moa mpanara-dian'i Kristy tompo Jesosy tompo rehefa maty de nisangana hitantsika angambany fa 3 andro sy 3 alina iny anamariana an'izany ho an'izay mbola hoe tsy mahay misy manko ny teny hoe maty larobia Jesosy satria maty asakin'herinandro zay zany de lainga satria zany a Jesosy de tena maty asakin'herinandro mihitsy fa sy larobia le izy maty zomany tompo resaka fatesana aloha jiransika maty zomany tompo amin'ny 12 antoandro zany hoe tonga tamin'ny 3 de maty izy teo anefa zany amin'ny 12 antoandro zany hoe maty ny tompo tamin'ny 12 amin'ny 12 antoandro izy ny maty manomboka androany ariva ka hatramin'ny 12 antoandro efa nisy alina androany de tamin'ny 12 antoandro efa nisy alina ray zay satria no maizinina ny andro de teo am'izay ny tompo amin'ny 12 antoandro tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly nitresaka ny vatolampy ary ny ororo ny tany maizina ny andro amin'ny 12 antoandro zany hoe ny andro zoma zany zara anankiroa efa nisy androany moa zany lakamisy alina zoma zao ohatran'izao misy le izy zoma tahaka an'izao zany efa riva efa voasambotra ny tompo de androany am'izay izy ny vonona androany antoandro fa efa alina zao androany antoandro efa zoma zany androany satria efa miletsika androany alina izy ny voasambotra androany alina izy voasambotra fa efa zoma ny andro efa zoma foana androany zany na voasambotra izy satria maty akonaneno izy voasambotra iny akonaneno de aveo amin'ny 12 antoandro izy zoma maty de amin'ny 12 antoandro zany nisy oron'ny tany maizina ny tany An-Danitra mizara roa am'izay zany alina anankiray iny alina anankiray zany iny de avy teo ny anazava ny andro tamin'ny 3 zany nazava ny andro avy tamin'ny 12 teo de tamin'ny 3 de ny anazava ny andro de teo anefa zany tonga tamin'ny ariva dia nalevony zareo le izy de tany ampasana zany tompo alina ny sabata de firy alina zany ozy izy ianao nisy alina zomalo zay nafatesana hoe androany amin'ny 12 de efa nisy alina ohatr'izao zoma de rapiso zany izy tenensika rapiso fa androany amin'ny 12 antoandro zany izy no maty zany de amin'ny 3 eo zany izy alevina satria teo nanomboka nazava nefa amin'ny 12 antoandro iny maty izy nisy an'le aizina be iny efa alina anankiray satria tsy maintsy tahaka an'izay zany ny zavatra nisy sy maintsy tanterahana le hoe ny fanoharana ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy tompo izay maty 3 andro sy 3 alina tahaka ny Jona tao anaty kibony hazan-drano dia nenjeny tompo le izy satria efa tsy misy ilana an'le andro itsony na 3 andro sy 3 alina fa tsy maintsy tanterahana zay voalaza ny testamenta taloha de ny fanenjehana azy zany efa nisy ny zoma alina ohatr'izao
de raha piso zany izy miroabe flotoandro matsy de tonga ny aizy kitroka tsy ny fankahitany olona iny efa alina anankiraha iny maiziny zao tontolo zao tamin'iny a tritratra amin'ny vatolampy a ary nitresaka ny vatolampy a ny hevitra lamba tamin'ny tempolo ny zara roa de avy eo nanomboka nazava am'izay zany hoe fa roa alina zay a de tonga am'izay a satria hoe hoavy ny sabata de tsy maintsy amela anazy eto de aliny sabata fa 3 alina anazy a zany hoe zoma hiditra sabata iny alina iny iny alina iny iny ny faharoa faharoa iny de avy eo a nisangana izy lahady sabata alina zany sabata alina ny 3 alina nle izy a sabata alina ny 3 alina de nisangana izy zany a nisangana tamin'ny maty zany hoe efa velona izy tao ampasany efa nisangana izy tao ampasany fa sainginy ihany tompo sy ny saraka ny vatany sy ny fanahiny fa ny vatany ihany a rehefa lasaka le raha de teo amin'ny azo fijaliana ihany izy a de mbola iny vatany tompo iny a iny ihany izy ihany fa saingy amin'ny voninahiny ile izy namany apôstôly taty iny ihany izy ihany fa saingy taty ny tompo foiny lavany volony satria tsy anambady izy fa rehefa any an-danitra izy a araka ny fahitako anazy aloha foiny volony satria anapakabady ny tompo tsy mahazo manao anazy rita intsony izy nefa sy vady antrano akory ny alainy fa fiangonana na ny fiangonana inona moa zany Jerosalema vaovao de misy zany iny zany mahatonga anazy sasaky ny herinandro nolazaina sasaky ny herinandro satria nisy an'le aiziny niditra teo afovoany a na 2 alina le izy a de 3 alina tamin'ny aliny sabata de nisangana izy ny lahady maraina lahady mangirandra zany de sangana izy satria feno kosa le 3 alinako izy ane rehefa misy aizina de ozy ny olona alina sady ny andro de zay zany fa tsy maty larobia zany aloha zany izy a fa misy moa olona mahay baiboly de misy olona tsy mahay de miteniteny foana hoe voalaza aloha amin'ny Daniel maty sasaky ny herinandro no Messia fa zay zany le nahafatesany fa sy hoe maty larobia izy zay aloha zany tonga de disokosotro zao fotsiny a fa tsy marina zay fa ny marina nisy zany anatiny eniko eto de manontany zany ianao hoe ozy ianao zany hoe ino mifanotaninanao te maninona ny olona toa de mitralanitra madio de mankaiza ny fanahin'olona zay maty hoe mbola olona le hoe maty olona kristianina maty tao amin'ny tompo zany a mbola nalevina tany naty fasana aloha de avy eo vao natsangana indray amin'ny fampakarana ny olo masina nefa misy olona zao ohatra ny Lazarus vao maty de tonga de any an-danitra ohatratra ny Abraham ny olona zany arakaraka ny anjeliny misy ny fitsarana ny olona rehetra any amin'ny farany ny olona rehetra maneran'izao tontolo zao a any amin'ny farany a sy mainsy a miaraka saraina daholo a ny olona rehetra maneran'izao tontolo zao any amin'ny farany zay zany le izy any amin'ny farany a fa am'izao aloha zany a azavaiko aminao rehefa maty ny olona diany atao fa afatesana fisarany vatana sy ny fanahy miala ao anatin'ilay olona ny fanahiny na mankany amin'ny elo na mankany an-danitra na mankany ambanin'ny altara reto olona ambanin'ny altara reto olona matory amin'ny vovoky ny tany nefa ny fanahiny matory ny fanahiny nefa zany a mipetraka ohatrany hoe mipetraka amin'ny saedeny fa ny fentsona azy dia mitoetra ao ambanin'ny altara ambany altara ny fentsona azy fa tsy misy ny fentsona azy ihany koa de hoe any ankoatra fa tsy misy intsony a toerana ankoatra an'izay hoe na any amin'ny elo na any an-danitra na any ambany altara na any ankoatra ny olona maty rehefa diso izy de besaka ny olona tsaraina efa hitako zay a besaka olona tsaraina fa vereny amin'ny elo daholo de ohatrany hoe mandany fotoana fa nitenenina zany anjely hoe rehefa fantatrao fa hoe ho any amin'ny elo le olona de tonga de le fahasoany fotsiny fa misy manko ny tomboka asen'Andriamanitra ary misy ihany koa ny amantarina hoe ozy ny baiboly hoe izay sy hita voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry a dia nasipy tany amin'ny farimy rehetra avy izay olona sy manana tomboka asen'Andriamanitra ka izay olona manana ny tomboka asen'Andriamanitra zany iny izy miatrika fitsarana satria mampiayay de na izy mitralanitra na sy miditra fa ireto fananona reto kosa raha ohatra iny kosa ka mampiayay
de alefa any ambanina altara izy a de miandry any tompo hoe efa avy nitsaraina izy nefa mbola misy zavatra mampiayay a ohatrany hoe karazana fonja kely izy io nefa mihaja ohatrany hoe mihina voankazo ianao ao zareo anaterana anjelomana ohatr'zany de zavatra tra tamin'ny androny mosesy de hoany zareo mihina rano zareo vato lampy misy ohatrany saedena misy renirano am'zareo le lazain'olona mpamorona boky hoe paradisa reny a reny le hoe ambany altara miaina tsara le fanan'le olona ao kanefa izy a le hoe hitsangana ny matsy fandinian'ny Paoly apôstôly a ny mpanoratra mihitsy nanoratra an'le izy a nanjika an'le izy a ano misy zavatra tsy ampy be de be amin'ny nanoratany baiboly ny mpanotra baiboly manko zany de ohatra zao za zao manotra epistily ohatra filazana na hoe epistily a ho an'ny Jerosalema mampanopin'Andriamanitra anazy de afaka manao an'zany za de ohatran'zany any koa epistily nalefany Paoly makasika ny hoe fampakarana olo masina zavaiko be de be ny tenin'Andriamanitra milazana izy io a ohatra hoe fampakarana vadiny zanak'ondry fampakarana ny fiangonana zay amin'ny Efesiana 5:3 de ny fiomanana ihany koa ny fampakaram-badiny zanak'ondry eo amin'ny apokalypsy ndrasy fa olazaiko amin'olona mihitsy satria hitra fanazavana lavalava za zavatra gaga olona daholo manko nolazaiko eto androany apokalypsy 7:20 de manomboka amin'ny anjinin'ny 7 izy zay manomboka amin'ny anjinin'ny 7 de zao ny teny ahitako hoe naran'Jesosy tompo apokalypsy 7:20 anjinin'ny 7 aoka isika hifaly sy horavoravo ka nome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madino mangasakasaka izy fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataony olona masina amen zany hoe tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ao anatin'izay nefa de mbola mitoy io teny io apôstôly Andreasy hoe ary hoy koa izy tamiko amin'ny anjininy 7 soraty sambatra izay nansoina ho amin'ny fanasana ny fampakaram-badiny zanak'ondry fa hoy izy tamiko ireo dia teny marina n'Andriamanitra amen soraty izy hoe sambatra izay nansoina ny fampakaram-badiny zanak'ondry ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy teto ambony tany a dia nanova ny rano divay a tao fampakaram-bady tao kana misy zavatra tsy ny tompo ambara amin'izany fotoana izany Jesosy tompo ihany koa voalaza eto fampakatra vady hoe tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry efa niomana ny vadiny sambatra zay nasaina ny fampakaram-badiny zanak'ondry sambatra zay nasaina misy olona be de be zany asaina amin'ny fotoana io ny zavatra telo azo lazaina fampakaram-badiny zanak'ondry na izy olona zay fijin'Andriamanitra na izy Jerosalema vaovao izay lazaina fa vadiny zanak'ondry na ny fiangonana izay voalaza amin'ny Efesiana 5:2 de manambara fa vadiny zanak'ondry ihany koa dia ny fiangonana misy ny miomana zao daholo ny teny voalaza pasahivoko ny olona hoe ilaina zany a manaiky an Jesosy Kristy tompo ny olona ilaina ihany koa ny fahadiovana ara-pana na ny fahadiovana maolona sy tokony izy fampentipentenina zany na fiketronana fa omba ho masina sady tsy misy tsiny a ny olona anankiray a na ny fiangonana izay ho ampakarina zay voalaza amin'ny Efesiana 5:7 zany hoe fiangonana tsy misy fiketronana de ao anatin'izany ihany koa tompo a dia nanao fanoharana ireto nanao an'ireto fanoharana ireto ny tompo ohatra hoe fanasana fampakaram-bady ohatra nisy mpanjaka nanao fanoharana tompo hoe nisy mpanjaka nanao fanasana ny fampakaram-bady ny zanany lahy de nisy olona tao nanao fitafy sy mendrika tsy niomana izy de ozy ny ray hoe ny rain'ilay olona zay mampakatra vady hoe nahoana ianao tsy nanao ny fitafina izay entina ny fampakaram-bady nahoana ianao a tsy nanao an'izay fitafiana entina ny fampakaram-bady zay zany a dia efa misy zavatra finosony tompo zay a averimberiny foana manao ihany koa izy fanoharana hoe nansoina sy nasaina ny olona teny asam-panandalana sy ny olona rehetra fa tsy nety
hoe maro ny olana saina fa tsy nety amin'ny zavatra zany hoe ny nasaina mihitsy ny tsy mendrika ary naniraka mpanompo hafa ihany koa ny mpanjaka tamin'ny zavatra zany a ary efa voavoatra ny zavatra rehetra voavoatra ny nahandro ary sy ny raraha sy ny asa saina moa zany ny olona fa samy nakany amin'ny asany zay zany apôstôly Andreasy de efa misy zavatra lehibe tsy n'Andriamanitra tenenina amin'izany satria sy maintsy isy fiangonam-pakarina milaza ihany koa tompo fanoharana hoe raha tonga mamaton'alina raha tonga tampoka ny tompo nozy izy a de ny sasany nefa nozy izy a mampahoro ny mpanompo namany de nanao ihany koa izy hoe tamin'izany ozy izy de tezitra ny mpanjaka ka namony reo olona ireo zany hoe fanoharana be deabe teo ny fanoharana ny amin'ny talenta hoe nomena talenta iray nomena talenta 5 nomena talenta 3 talenta 2 de ny anankiray nandevina ny talentany zay zany dia fanoharana daholo amin'ny fiavian'i Jesosy amin'ny fampakaram-bady a de rehefa amin'ny fotoana efa nasaina daholo ny olona amin'ny lambe de ao anatin'izany a ilaina mitondra ny fiakanjo entina fampakaram-bady tsy vitan'izany ihany fa nisy fanoharana amin'ny Virjina 10 ary 5 adala 5 endry besaka ny fanoharana apôstôly Andreasy fa visy zay voalazako zay a entina mpieritriretina antsika amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana za miteny aminao zao tsy ambaratelo izy ty a na ny tao an-trano ara na ianao raha tsy nilazako rehefa vita le pasika ny Ezekia de ozy ny tompo hoe za mbola te hanaporofo zavatra be deabe momba ny fiangonana kristianina miaravavaka nanao fanasana ny fanahy masina iza ny te hiara-iasa amiko izy fanahy masina fanasana ataony fanahy masina io ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ho any An-Danitra olona tsy fantam-piaviana sy ny olona vita batisa vitsivitsy mpianraikitra ny tena vitsy anisa nanoratra anarina zay efa misy tombo-kase ireny olona saina amin'ny fampakaram-bady izay le niteneniko teto hoe zay te hiasa amin'ny fanahy masina hony a de misorata anarany de angambany izy ao a ny olona irasa amin'ny fanahy masina ao a ianareo ao ngamba mety hoe 50 nataon'olona sy de nisy vidiny le izy nataon'olona tsy nisy tombam-bidiny le izy nefa ny fanahy masina no nanasa hoe iza daholo moa zany amin'ny fiangonana entinao tsy iana ka hiara-iasa amiko ary ataoko sakaiza ampakariko tsy An-Danitra amin'ny fotoana fampakarana ambady ny zanak'ondry na hoe tsy avelany ho very fa ho raisiny an-tanana ny fiainany visy nanotra anarana 50 zany visy amintsika jerevako visy ny mpiandraikitra ao nandeha ndray ny an-tompo androany ozy ny tompo hoe za ndray mba hanasa iza ny vona iraisa amiko fanasana avy any An-Danitra iny apôstôly Andreasy marina hoe fiaraha-miasa amin'ny tompo le izy fa izy karazana hoe karazana invitation mihitsy hamonjy mariazy any An-Danitra ny fampakarany tompo ny fiangonana sy ny olo-masina fety lehibe io iza ny tena hoe anao fatotra fanahy na fato-dra amin'ny aranofo iza ny tena ifamatotra amin'ny tompo hiaritra tena vonina andeha amin'ny toerana io vitsy ihany koa ny olona nanoratra anarana nefa fanasana avy any An-Danitra de ozy aho aminao hoe raha mpitondra fiangonana ohatranao nentina tamin'ny fanahy masina le izy de nitsika izy reto ve no la iraisa amiko eno asy tombo-kasera ozy izy fa tapitra le izy tsy misy intsony nieritreritra ihany satria za sy voasotra tao anatiny zao nanoratra naran'ireto olona be deabe reto de tsy vitako de nisy an'le katusy azandroko ihany koa nanoratra an'ireto nanampiana tamin'ny kahe de misy ara hoa miverina indroa izy reto elanatsiny sy voasoratra ny anarako sy voasoratra anazy any koa ny anarany de elanatsiny fa sy voasoratra zay tonga de any amin'ny tompo nareo zany ozy izy fa ny anazy zay voasoratra azonao le izy ny anazy zany ozy izy zay voasoratra fa ianao moa efa mahita ny tavako de efa zay zany ozy izy any amin'ny tompo
tonga de nisoratra aignana tany amin'ny tompo hoe tompo a nanoratra anaran'olona variana nanoratra anaran'olona de maika hitondra le izy etsy amin'ny alina hoe omena fanamasina dia tsy voasotra anarako de tsy ekeny intsony anoratanazy any aminy fa tonga de atsy aminao ny fa efa tapitra le izy rehefa miditra ny vavahadiny de tsy misy fialantsiny intsony de ozy izy zay mihitsy ny fanamasina fa ny tompo ozy izy mbola afaka mamindra foy fa ny fanamasina rehefa zay ny azy de zay fa izy ndray tsy malalaota de tsy hainy hoe mpanota tsy ola ty na sy mpanota fa zay ny anazy ozy izy fa tsy amiko anao misoratra anarana de tsy maintsy soratra anarana tamin'ny tompo ihany zany de zay pino hitako hoe sy nanotra ny anarany mety nanajino de tonga de teneniko sao de manajino ihany sao de manajino ihany kanefa an'zany de ozy ny tompo hoe ndana aloha manentany ianao mansy tamin'ny maly alina ataovy misoratra anarana daholo ny olona rehetra vona iara iasamiko fanasana nefa ny apôstôly Andreasy fanasana izy iny hoe iza ny vonona hiakatra ho any an-danitra mifampakarambady marina hoe ampiasain'Andriamanitra tsy ambony tany le olona de ampiasain'Andriamanitra ihany koa zany izy any an-danitra fa fanasana izy iny zay tena zava-dehibe nefa jereo raha spiny vaovao meno ny fanasana fa ny ankamaroany olona tsy nety daholo fa variana tany amin'ny asany de tanteraka mihitsy ane ny hoe nampakabady ho any zanany lahy ny mpanjaka de sasany variana nijeriny tany sasany vidy omby sasany namonjy ny fatiny rainy ny olona zany samy variana namonjy ny asany nefa efa nomena famindram-po hoe afaka manoratra ianao na amin'ny alina aza fa rehefa vita fandarana eto ihany vao mandeha de nefa tsy niasan'olona saina le izy za koa nefa tsy navelan'ny tompo mihitsy hiteny hoe aza miteny ianao hoe karazana fanasana omenan'olona amin'ny mariazy ane reny ansoanso reny aza miteny ianao fa teneno iara-iasa amin'ny fanamasina sy iara-iasa amin'ny tompo ny famindram-po farany ho an'ny olona rehetra zay tsy tonga tamin'ireny nanotra anarana dia amin'ny sabata sy ny lajy fa raha mbola sy tonga ihany koa ny olona na lavitra na akaiky amin'ireny fotoana ireny de tavela izy miandry amin'ny manaraka indray ka raha misy fahafatesany amin'ny taona 3 ka tsy misy pia izy dia aleo izy andalo fitsarana de leo izy ho any amin'ny elo tena foiko amin'ny foko manontolo na izy any amin'ny ankoatra any ambany altara satria nanasa ihany ny fanamasina nanasa ny tompo fa misy staitra tam'le izy ka zao zany za tapitra manko le izy satria ao amiko zany mbola entina rehefa aveo indray sy izany ho hitondra le izy fa reraka ianao izy ny tompo fa mijanona fa anjely akan'le izy ao de efa napetrako mbola tapatra hoe teneniko fanaovanjiro raha mandalo ny anjely fanaovanjiro de ireto ny valopy misy ny anaran'ny olona fa za no fandarana tapitra ny fotoana zay indraisa anaran'ny olona alina ny andro de raha ohatra ka tonga ny anjely tsy haiko na mamatona alina ny anjely tonga na mifiry de reto ny valopy alainy raha ohatra ka hoe tonga misivy izy za mbola anaty fandarana de reto ny valopy misy anaran'ny olona tonga de asay voentiny amin'izao fotsiny fa tsy vitako manoratra ny sasany raha toko anaty kahe fotsiny de tonga de izy ihany zany mitondra an'le izy de zay zany apôstôly Andreasy misy zavatra ifanarahako amin'ny tompo tahaka an'izany foana de raha ohatra zany misy pino vaovao zany nanotra anarana nefa tsy pino atsy izy fa pino any fiangonana rahavavy fa nanotra anarana izy de vonina tena ifindra satria tsy maintsy voanso ny anarany hoe ianona ohatra zao zay voasoratra tamin'ny iara-iasa amin'ny tompo iny zao ony andraikitra atao fiangonana kristiana miaravavaka tsy maintsy miala amin'ny fiangonana izy na tsina na sy tiny tsy maintsy miala amin'ny fiangonana izy satria raha tsy miala any amin'ny fiangonana izy dia tsy raikitra andray ny anjareo fa hosolon'ny tompolo kafa zany ny toerana misy azy kanefa n'zany iny dia famindram-po maimaim-pona na ny vita batisa na tsy vita batisa famindram-po maimaim-pona olona saina ho amin'ny fampakarambady nefa vitsiny namaly ny anso ato anatin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka ve zany mbola misy an'le sokajy le hoe misy ny olona navela lalany zava-miafina any amin'ny fanjakana misy kosa ny olona manamaso fa tsy mahita manatsofina fa tsy mandre satria raha ny fahazahoako an'ilay afatra teo zany zao hoe nampanatsona ny olona noratra ny anarana iteny hoe vona iara-iasa amin'ny tompo
tsy tena nataony vantana le izy zany fa misy ambadika tato hoe fanasana kay le izy ny olona tsy nafantatra an'izany de eritreretin'ny olona zavatra hoe tsy atsotsotra le izy de tsy tonga le olona misy mihitsy ve navela tonga de ahafantatra le anana fantakarana hoe navela lana fanjakana ny zava-miafina ny fanjakan'Andriamanitra sa tsy misy ato anatin'ny fiangonana mitovy daholo zany matona atao ansoanso teto amin'ny onjam-peo fa vokatra ny fitiavany ohatra ataontsika hoe zany hoe ohatrany hoe ataontsika zany ohatrany hoe Jehovany no fitiavan'Andriamanitra fa za sy nandeha tany ambaravarany tany ny teny hoe Jehovany soratiny naranao na hoe rosolemita soratiny naranao fa fitiavany an'Andriamanitra natongavany tany nanotra ny narany ary sy tatsy amiko nanotra ny narany mba nialako taminy hoe sao de misy olona anankiray tenenany vavako hoe fanasana le izy fanotany ampisorona ary mpisorona sy nampahafantariko an'izany fa anjarako sy Andriamanitra irery satria tsy fiangonana tsy fiangonana hitan'Andriamanitra de izy no mitantana sy mivimbina an'le izy raha n'Andriamanitra hatramy fanatitra anatin'ny sabata azy io ohatra ndray fanatitra androany de eo le olona manatra fanatitra de fantatra hatrany anaty valopy de tonga de mbola sy voakonty avy ny fanatitra de efa nenenjely mivoaka hoe tsy ny total ny fanatitra vao tonga ny vola alefa le olana andafy ohatrany androany zao nisy andefa vola avy tany ampitan-dranomasina de tany Belzika iny de iny zany vao miainga tonga de fantratry ny anjely hoe nisy vola ohatry zao nalefa nianina ohatry zao tonga de tonga tsy amiko ny afatra de zany tenako taminao hoe misy volana le fanolo avy tany ampitan-dranomasina veany aminao satria tonga de tonga tsy amiko ny afatra hoe misy an'izao ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra misy an'izao ny an'i Jerosalema hony ohatry zao de ny Coliseum ohatry zao tonga de nizarainy le avy any Belzika ohatry zany le izy de mandefa ndray zao ohatra ny any France Jean zany avy any France mandefa de tonga de fantatra hoe tonga de miteny an'zay le lehilahy ohatry zao iny Jean ny anarany any France zao ny volana alefany de tonga de mbola tsy tonga anaty telefôny iny tonga de fa fantatra hoe nisy volandray hony nalefany Jean avy tany France ohatry zao hony ohatry zao ndray hony le avy tany Paris ohatry zao ndray hony le avy tany ohatry zao de ohatran'izay zany le izy ka misy zavatra ifanarahana isy Andriamanitra lalina be misy ato fa tsy fantatra ny mpino le izy sy fantatra ny mpino zany le izy fa za aloha de mitotra fiangonana ohatran'olona rehetra fa zay ihany koa ny iraka mpanaovana anahy mitotra fiangonana fa nataony tompo sary ny teny le izy ary marina aloha hoe le olona notra narina kosa tena iara-iasa amin'ny tompo satria ny anao Sanaela zao ny valiny anazy hoe izy nanangataka hoe zao izy Sanaela de iara-iasa amin'ny fanahy masina de ozy fanahy masina hoe teneno ary tsy Sanaela ty sy sécurité intsony fa anao iraka isakany sabata izy Rafaela mitoky teny any Ambatolampy Ambatolampy ny Asirabe zany hoe sabata zao zany ianareo tonga de any Ambatolampy manao sabata tory-teny zay tory-teny ataonareo na mahay mitory-teny mo Rafaela de mahay mitory-teny izy zany tsy mahay mitory-teny izy de Sanaela mitory-teny raha sy mahay mitory-teny Sanaela de Rafaela mitory-teny zay zao tonga de nivaly le fiaraha-miasa fanahy masina tonga de mahazo iraka tonga de nahazo iraka izy ohatran'izay zany le zany mivaly daholo ka raha ohatra zany ka hoe ozy Rafaela za kamokamo fa ianao nanoratra anarany tamin'ny fanahy masina tonga de mivaly le iraka satria voaray ianao ny fanasana teto amin'ny onjam-peo tahaka le olana andeha tany asam-panandalana za hoe misy fampakaram-bady hony ataony mpanjaka lehibe sasany teny za mbola andeha hiasa za mbola andeha hivarotra za mbola ohatran'izao tsy tonga izy notra anarany fa ny sasany kosa Rafaela mety niazakazaka izy nanotra ny narany navelany tany zay zavatra tany niazakazaka izy nanotra anarany hoe zava-dehibe zany nefa le izy zany mena fanasana teto daholo ny olona fa misy nanoratra misy raha tsy mihaino radio akory misy miraharaha de zay zany ny anjarany ka mbola mitady hevitra apôstôly Andreasy amin'izao io za satria vitsy ihany koa zany ao le hoe iara-iasa amin'ny tompo zay zany aloha zany ny olona nijeren'Andriamanitra ny toepony hoe vonina ve de sy nyraisina moa le tamin'ny message fa le olona no dingana ny tongotra satria monsy fampakaram-bady manko ianao tsy maintsy tongotra anao mandeha fa sy hoe mandefa message fotsiny ianao hoe
za sy afaka fa nanina za ohatra zao fa ianao rehefa tonga ianao zany de ohatra zay le izy de zay zany ny zavatra nisy de na zao zany ianao vao maheno an'izany hoe karazana fanasana izy iny fa zao za vao miteny an'le izy satria tapitra zany le izy de zao za vao misena fa zao zany za vao miteny fa ny any olona zay tsy nanotra narina tamin'ny tompo sy ny fanamasina sabata sy ny lahady ny faminram-po farany anareo tsy haiko na manahoana eo amin'ny fisehoanareo fanamasina nareo mialatsiny sy manao fanatim-panonerana araka an'izay tsy nahatongavanareo kanefa kosa izay tsy tonga de tsy tonga ihany fa ny tonga ihany no hita fa tsy natao hoe tsy maintsy malala osanaela hoe osanaela malala hoe zao io de hoe zany atongavany sy zany fa izy misy efa mangetaeta zay le etaeta zay zany no jerena raha ohatra zany ka tonga ny tompo de ren'olo reny zany tafakatra ka zay zany ny apôstôly ka manaitra ny olona rehetra mety miteny hoe za marary de tsy afaka nankany ny soratra anarana mety ozy ianao hoe za ohatra zao fa zay zany le izy zay lazaiko zay fa mila nitongotra anao mihitsy ny nandeha ankoatran'ny olona lavitra zany ntsika moa zany ny ao anatin'izay hoe firesahana ny resaka lanitra izay mpaminan'ny Jehova rehefa tonga ao an-danitra ve ny olona mahatsiaro ny fahoriany tetỳ ambonin'ny tany amin'ny fotoana sa tonga de hoe foanana mihitsy ny fahatsiarovana ny tetỳ ambonin'ny tany ny fiaretana ny ranomaso ny fahoriana ny jaly zay ny ainana tetỳ ambonin'ny tany araka ny tenin'ny tompony de manamarina mihitsy hoe etỳ amin'izao tontolo zao no ahitana reo fahoriana kanefa matoky fa izao hoe fanarisan'izao tontolo zao rehefa tonga any ve ny olona anankiray de tonga de foanana mihitsy hoe tsy tadidinao tsony ny fiaretanao rehetra fa de fiainana vaovao mihitsy ny any an-danitra sa ianao any an-danitra io de mbola matadina tena tadidiko le ohatra zao mbola misy resadresaka ny any an-danitra aloha zany ny fanany tatsiny ihany izy miakatrany le fanana nompon'Andriamanitra iny ihany miakatrany zay aloha zany zavatra voalohany faharoa manaraka an'izay dia hofafana ny ranomaso zany hoe mbola tomany ihany aloha le fanahy vao mahita ny tompo any rehefa mihoana amin'ny tompo izy de tomany ihany aloha hoe hitako ihany lay tsy ny fanahiko fa nijaly be za tompo tamin'ny fanomponanao tena mafy nanjoa ary voasoratra anaty boky fitadidiana daholo ny fiaretany mola sarony ny zavatra nitranga tamin'ny fiainany fa sy esan'ny sainy satria tsy misy ranomaso alatsaka intsony izy tsy misy alahelo intsony izy satria tsy misy fo afaka alahelo intsony izy fa ny fanahy afaka malahelo fa tsy alahelo mahadry fa rehefa mijery boky fitadidiana azy de tafomendra izy raha sy hoe itenenina anjely hoe ohatra zany zao ohatra ataosika hoe maty zao le vehivavy manambady de maty zany ataosika zany hoe ohatra hoe ataosika hoe lioka zany lioka zany anambady eny sany ohatra kaiky zany sady mazava maty zany sany de mety ohatra hoe atram'izao moa zany apôstôly lioka emika lioka sy nanambady fa mamelona ny zanany telo izy de mpanampy ny namany raha ohatra zany ka hoe tsy ampy ray taona satria ny ray taona zany ny fepetra tokony tsy hanambadiny le lehilahy na ray taona sy tapany ny sany ihany efa voavonjy any an-danitra kanefa ilioka zany vao tsy ela teo ohatra hoe matenimbola ny sany de nanambady nanana sakaiza ohatra ny hoe nanana sy sakaiza moa zany fa nanana olontsina de avy teo tsy ampy ray taona tonga de nisoratra de avy teo de niteraka ohatra zany amin'iny fotoana iny zany tsy ara-baiboly le zavatra ataon'ny lehilahy de tsy maintsy tenena ny sany any an-danitra hoe hiatrika fitsarany ianao raha tonga amin'ny fitsarany ilioka azonao hiatrika fitsarany ianao sany amelan'ny lioka ve ianao amin'ny emika lioka noho ny amin'ny fanjikany lalàna fanambadiana zay nataony sa hoe tsy amela azy ianao fa izy ene mbola tsy ampy ray taona akory ny nahafatesanao na tongavanao atsy tsy ampy ray taona akory dia
tonga de fananambady izy iny zany a raha miteny zany isany ao hoe za tsy amela tonga de very le olana mivavaka azy de ono oa mpaminan'ny Jehova tsika mo resaka any an-danitra eto mbola manana an'izay toetra zay ve ny olona any an-danitra raha any an-danitra isany ao za tsy amela satria ny baiboly sy maintsy ijorony sany a zay zany mbola be deaibe manko ny sy ambaratelo atonatiko fa tsy ampy ny firesahana eto ny baiboly sy maintsy ijorony sany ao hoe tokony ray taona mihitsy na ray taona mahery izy a tokony janona aloha zany emikaly io ka tsy nanambady mihitsy izy moa efa hitasika tokantena iny zany anaovako anazy fanoharana ka fazahoako an'za manko mpaminan'ny Jehova hoe manana alahelo zany raha izay aloha zany tsy manana alahelo izy fa tsy maintsy atanena anazy zay satria nanjika lalàna ny la amin'sika gasy de hoe lehilahy sy bokeritaona fa tsy mitombony zany amintsika mpivavaka zany fa amin'ny ohatra ataonsika zao hoe nohatra ny avy any Fianarantsoa zao ny olona avy any Fianarantsoa antanio ary Aserosy reny mpanjaka Aserosy fa raha antaninao Aserosy de raha maty vady izy de manana heriny taona sy tapany isonana any vadiny zay ny fomban'ny Besileo zay zany fomban'ny Besileo ny any Besy misaraka ndray manana hery taona sy tapany izy na hery taona misona ny vadiny ohatrany hoe menatr'olona raha nambady am'zany fotoana izany raha ohatra ka hoe hery taona na hery taona sy tapany fa eo aloha zany ianao sy maintsy mifehitena satria olona efa niaraka taminao tamin'ny firy-taona kosa moa zany efa niterahanao zanakao efa lehibe ohatran'lio koa zao telo ny zanany de aveo zany de sy alahelo ve zany emikaly io ka hoe mba malahelo ny sany ihany zay satria mba niara-niaritra ihany zay tamin'ny mariazinay de mba tahako zao mba niaraka niaritra ihany zay maniara ny sakafo tadidiko izy rehefa mahandro saramaso de ohatr' zao tadidiko izy rehefa mahandro ravitoto de ohatr' zao tsy maintsy misy foana ny alahelo de tokony jana aloha ray taona na ray taona sy tapany zany zay vao nanambady kanefa n'zany isany mety hoe matahotra zany sany hoe iliko anefa vetivety de nanambady mety enimbolana de efa nanana olontsina ray taona vita ny soratra na valo volana sy volana ray taona sy tapany zany izy mety efa hiteraka de ao anatin'izay zany fantany ampahafantarin'Andriamanitra ny sany hoe zao ny nataony liko sy nanazany lanany fanambadiana izy de ao anatin'izay am'izay zany raha mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra zany sany de miteny hoe za tsy mamela ny liko am'zany satria mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra izy raha izy miteny hoe mamela de manjika lalàna fa raha izy miteny hoe tsy mamela de mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra izy de tsy maintsy any amin'ny na very zany izy mizany fotoana zany tsy misy dika ny vavahany very izy le very ohatrany hoe ataosika ilioka zany ataosika ianao moa zany atao fanoharana eto de fantatro fa hoe tokantena ianao am'zao fotoana zao satria firy-taona moa nahafaty ny sany azy zay mbola any ihany izy sy manambady fa de tena lehilahy matoky de very izy zany otra ka sy mamela anazy sany na izy any amin'ny tranomaiziny fanahy sanatriany zany tsy anampahefanà aminy zany sanatriany zany hoe any amin'ny tranomaiziny fanahy izy manonitra ny fotoana sy nanajany an'le fepetra na any amin'ny elo mihitsy raha very de amin'ny ankilany hafa kosa zany ohatra zao hoe misy kristianina tetỳ ambonin'ny tany mpaminan'ny Jehova mijaly be ohatra zao hoe nenjehan'ny atoko hoe ny ankonana ohatra sakatsakanana tamin'ny fivavahana nanaovana teny tsy zaka hoe tsy mihinana biby maloto de tena nandrahondry zareo tavok'isoa sy ny karazany mihitsy isaky ny tonga ao an-trano maty am'izay ary ty le kristianina zay ny sakatsakanana tonga any an-danitra mety hisy fanontaniana ohatra zany koa ve amelany eloko an'ireo ankonanao zay nampijalinao teny ambonin'ny tany ianao sa tsy amela mety mbola isy an'izay ihany koa ve ho an'ny kristianina zay nampijaliana tetỳ ambonin'ny tany am'ireo olona nampijaly azy indray ny fanahy zany de azo antoka hoe mamela foana fa mahatonga ny hoe liko asaniana laiko ohatra nofiray manko reny nofiray fa ny olona pretapoa kibo anankiray kibo anankiray ny voahana misy olona ray mama zany asona hoe pretapo de reny zany tsy nofo anankiray reny fa pretapo
kibo anankiray nivoana zany ohatran'izay zany le izy fa ny mpivady zany olona roa nifanaiky reto piraitam-po reto zany tsy nifanaiky fa misy piraitam-po miady fa tsy misy hoe amela anazy ve anao sa tsy amela fa ino zavatra vita tsy ambony tany iny fa ny an'ny fanambadiana zany nofo anankiray aminao mihitsy le izy ka izy efa nitranga taloha tany amin'ny Damaseva tany zavatra nisy de tokony hitandrana foana ny kristiany raha maty ny vadinao petrapetraka aloha ianao manaja tena tsara fa sy hoe vetivety io ianao de fa isoratra indray fa manala baraka be le izy ya mazava tsara ny makasika an'izay rehetrarehetra zany hoe adino tanteraka zany amin'ny akapobeany ny fahatsiarovana ny atsy ambony tany zany adino satria hafa ny zavatra hitany androany any an-danitra hafa ny zavatra hitany rapiso ohatrany hoe mahita ny ankizikely izy mahita voankazo mahitana de tsy manana fotoana iasana saina ny atsy ambony tany izy ka adino ny daholo na ny zanany na ino na jinony zany hoe ohatrany ianao hoe mahatsiaro an'le tany am'izao tontolo zao hoe tany am'izao tontolo zao de nisy an'izao de kakaka mifomeza iny moa zany de tamin'ny fahalalana naovana an'iny de ohatra zao fa mandalo le fahaserovana n'izao tontolo zao de ohatran'izany any koa zany zareo hoe zay moa zany de tambony tany de nivavaka de arina daholo namako tany de ohatran'izao de mandalo iny fa tsy mitoetra zany satria sy de firesaka any an-danitra loatra le izy fa voasoratra amin'ny boky fitadidiana zay fiaretana zay zany efa voasoratra fa itsy resaka fanambadiana ty tsy maintsy antanina satria ny antony no izy nifanaiky olona roa nifanaiky no izy izay mpivady nofo anankiray fa na samy manana anazy nefa kosa zany sy navita ny lalan'ny fanambadiana le lehilahy nefa nifanaiky tamin'le vehivavy de iny zany fahotana nisy le vehivavy de mafy be ny anisan'ny betsaka ihany koa ny olona manitikitika ny sainy ty fanontaniana ray ity ianao moa matetika rehefa mijoro vavolombelona eto de miteny foana hoe makany an-danitra fampiresaka amin'ny tompo mba azonao azavaina eto ve ny pôzipôziny Jesosy tompo rehefa mialatsiny am'izay fomba fiteniko zay ny tarehany ny endriny manao ahoana ny endriny tsara tarehy be fahafantarana an'izany hoe Jesosy tompo zany de tena hoe tsara tarehy tena hoe izy ny tsara indrindra mihitsy zany raha lehilahy eto ambonin'ny tany sy any an-danitra marina ve zay manao ahoana ny fahitanao azy rehefa miresaka amin'ny vantana ianao efa nazavaiko teto zany tamin'ny alina ary naneo an'izay mihitsy tamin'ny alina de efa fantatra ny mpiony rehetrarehetra zany efa nazavaiko teto mihitsy zany tamin'ny alina hoe rehefa miditra ao an-tranony ianao de ohatrany hoe ranomasina fitaratra le izy de azavaiko le ranomasina fitaratra zany dia ohatrany vitra le grodina ambany fa ao ambany ao misy ranomasina tena manonja be ohatrany hoe ilasaka anaty ranomasina lalina zany ianao rehefa miditra amin'ny efitrano misy an'ny tompo zany eo amin'le hoe manana grande salle be manko izy fandraisan'ny olona de ao anatin'izay zany amin'ny efitrano malalaka io zany de ohatran'izay zany ny ohatrany hoe raha misika aty zany de carreau misy sarisary fa izy sy carreau fa izy zany ohatrany vitra matevina de ianao nefany raha sy zatra de tonga de matahotra be anao satria ranomasina lalina be tonga de ohatrany hoe vitra fotsiny natao eo de ranomasina manonja ao ambany ohatran'izay zany le hoe ranomasina fitaratra de hitanao misy hoe iny misy trondro iny misy voninkazo iny sy zavatra mahafinaritra rehetra faran'izay tsara indrindra nataon'ny tompo ao amin'ny lapany fa izy ranomasina manonja le izy satria any an-danitra manko zany tsy misy ranomasina intsony fa ao amin'ny lapan'ny tompo ihany no misy an'izay endrika zay ohatrany isika hoe mametika carreau de zay carreau tsinao ataonao grodina fa ny an'ny tompo kosa zany ohatrany hoe vitra matevina le izy de ao anatin'izay zany misy an'le ranomasina manonja de matahotra ianao nefa ny vao miatrika ananjy tonga de potraka tsy maharay tena intsony ianao na ny anjely aza mandoalika eo alohan'ny tompo eo zany dia misy fanaovan-jiro any fiangonana zay mbola misy am'izao fotoana zao de ny fanaovan-jiro de misoratra amin'ny anaran'ny filompanorona daholy ny fanaovan-jiro raha ohatra ka maty ny filompanorona tahaka ny Mosesy de manana mpandimby izy ny Josoa
ka rehefa maty ihany koa ny mpandimby tahaka anjosoa dia maty ny fanaovanjiro a dika an'izany a tsy mihaino vavaka an'ireo olona sony Andriamanitra. Zay zany le izy tamin'ny andro taloha fa Jesosy tompo indray zany a nanoratra nanao an'le izy a tamin'ny Petera indray filazantsara fanaovanjiro filazantsara indray io a sady miorina amin'ny testamenta taloha ny an'ny Petera no filazantsara de fanaovanjiro iny de nofarana ny jauna apokalipsy de am'izao ndray am'izay zany a samy manana ny fiangonana le olona de samy manana an'izay fanaovanjirony zay fa misintona ery am'izay filazantsara ny sokafan'ny Petera zay tamin'ny andro Pentekosta ihany. De ao anatin'izay zany a eo alohan'ny tompo misy fanaovanjiro efa maty. Ireo fanaovanjiro efa maty reo anontanina ny tompo hoe fantatrao ve ozy izy ny tompo miteny amiko hoe aoka anao hitraka ozy izy jery anay inona ny hitanao amiko sokafy sara ny sofinao ozy izy a de tady dio sara zavatra pahitananao inona ny zavatra hitanao reto fanaovanjiro reto hoe misy fanaovanjiro maty misy fanaovanjiro velona tsy fantatrao ve ozy ny antony fa ny fanaovanjiro maty efa maty le filompanorona sy ilay mpandimby azy dia tsy manan-kery eo anatrehan'ny tompo intsony le fiangonana de lasa misy ady korontana am'izay am'izany fotoana izany ozy izy a tokony hiala lay olona mitondra le fiangonana ao a fa ifindra amina fiangonana marina anankiray de atolotra n'lay olona mpanompoan'Andriamanitra azo ny antoka lay fiangonana de ilay olona indray a mitondra an'le izy a ao satria tsy misy intsony fanaovanjiro andalovan'ny vavaka an'ireo olona ireo raha ohatra ka maty ny fanaovanjiro eto amin'ny fanatriako izy izy eto anatriako raha ohatra zany ka hoe sanatria zany a tahaka ny fanoharana apôstôlika teo maty azy zany de mametraka ny fiangonana zao hoe ny fiangonana moa zany a de apetrako amin'ny apôstôly Petera ny fiangonana de mbola velombelaina aloha fanaovanjiro satria mbola eo apôstôly Petera mpanjimby fa raha maty ihany koa zany apôstôly Petera nanjimby dia tokony mitady ndray zany ny kristiana miaravavaka satria maty le fanaovanjiro a de tokony mitady fiangonana mandeha fahamarinana tahaka ny fiangonana kristiana miaravavaka de atolotra le fiangonana le fiangonana ifindrana zany a ny Tobia ny tempoly Betlema sy ny zavatra rehetra atolotra de any mivavaka mba andalovan'lay mivavaka n'lay olona any amin'ny fanaovanjiro ny olona hafa zany raha sendra misy fahafatesa koa na fahafatesa ny apôstôly Petera na hoe mpisorona mety hitondra fiangonana tsy haiko na lehilahy Maria Azaria ohatra de tahaka an'izay zany le fanaovanjiro maty eo amin'ny fanatrehana nefa le olona mbola mifikitra ao ihany ka zay ohatra zao ny fitezananay nefa tsy misy intsony amin'ny fanaovanjiro andalovan'ny vavaka ny olona izay maty filompanorona sy mpanjimby zany hoe mivavaka nareo fa mivavaka amin'ny zavatra tsy misy dikany intsony a vavaka nareo a eo amin'ny tafitrano fiangonana de miverina fa tsy misy fanaovanjiro a andalovany a sambosamborony satana eny fotsiny vavaka nareo de ataony satana fiomezana satria vavakan'olona efa tapitra ny iraka nampanovana le olona matoy izy maty a de sy maintsy mandimbo ny mpandimby azy tahaka ny Mose sy Josoa zay aloha zany apôstôly Andreas mbaniny de faharoa manaraka an'izay a eo amin'ny fanatrehan'ny tompo zany a eo amin'ny raha ohatra ka ohatra hoe mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy satria seza fiandrianana fotsy lehibe de misy sisiny doré a ohatra ny lokom-bolamena ny seza fiandrianana ny tompo zany de ao anatin'izay nefa ny hotareny io zany tsy hitanao hoe manahoana fahasaran-tarehiny raha eo amin'ny seza fiandrianana izy a fa masoandro eo amin'ny tarehiny ohatra ny tandrifiny orona anazy io zany a misy masoandro mamirapiratra tena zakareo jerena de aveo a misy ihany koa zany a ankoatran'izay hoe famirapiratana zay a de misy eo amin'ny tarehiny zany misy famirapiratana de ny masony tahaka ny lelafo tena lelafo mirehitra misy ny masony
ohatrany hoe misy afo mirehitra ao anatin'io masony io zany le hery maso ananany de inao zany matahotra hoe olona manao ahoana re ka ny fahatsarantaren tompo de tsy hita sarotra zany mandainga hoe eo am'fanatrihan'ny tompo a de hoe hitanao hoe zelela tsara tarehibe sisy oatra ananjy fa rehefa eo amin'ny voninahiny tompo de tsy hitanao zany ny tarehiny ka sarotra be itenin'ny tarehin'ny tompo hoe izy manko de mitovy amin'ny mkatsimoty ohatra na mitovy amin'ny lamaherezaria sarotra be ny aminaviana fa tsy hita misy ny tarehiny fa misy masoandro mazava be eo amin'ny tarehiny eo mamirapitra ny tarehiny de ny maso ny hitanao io hoe masony fa ohatrany afo de ny volony a fotsy be tena fotsy be tsy hita na lava na fohy fa izy manao satro-boninahitra izy zany manao satro-boninahitra de manao satro-boninahitra izy satro-boninahitra mpanjaka zay tsy nataony tanana fa nataony am'izay eviny faratampony amin'ny fahatsarany a zay satro-boninahitra ny tompo zay ny sezany de fotsy lehibe ny tompo de manao akanjo fotsy lava bobo lava be ny ataony a de bobo lava ny ataony a de misy ohatrany volontany mitovy am'le izy ohatrany hoe volontany